Fa hiditra ao anatin'ny fandraisana ny vahiny kosa isika amin'izao alina izao hiresadresaka mikasika ny hetsika moa ao anatin'ny tontolon'ny ankizy sy ny zaza ihany koa anatin'izay indrindra no andraisantsika ny fafaha avy amin'ny prima baby fa miarabanao tonga soa amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao Tina Soa dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny MATV. Araka ny nambara teo moa hoe misy ny hetsika izay karakarainareo aleo tonga dia mampafantaritsika fohifohy hoe inona izay hetsika karakarainareo izay Rovina no anatanterahana azy io ary aiza. Ny hetsika karakaraina amin'ity zany dia ao anatin'ny faharoataonan'ny prima baby mihitsy amin'izao fotoana izao dia mikarakara hetsika vatra fampiratiana izahay dia izy io moa dia nampitondray ny anarana hoe baby and kids shopping izany hoe tsenan'ny ankizy sy ny zazakely. Ahitantsika entana maro samihafa mahakasika ny ankizy sy ny zaza ihany koa ao anatin'izay dia natao indrindra izy io anatin'izao akatoko noely izao satria ahafahan'ireo ray aman-dreny zany miomana ao anatin'izany ary manome fanomezana ho an'ny ankizy satria tena ankafiziny ankizy tokoa ny fanomezana amin'izao fotoana izao. Dia ny hetsika moa zany dia atao ao amin'ny grande salle bibliothèque nationale ao Anosy manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 10 ora ariva. Raha ampitso izay. Inona no hoe ampiavaka nyty hetsika iray ity satria matetika ohatran'ny karakara hetsika ohatran'izao ihany ny prima baby inona kosa no isany hoe votra manokana nyty hetsika baby and kids shopping ity. Ie, tena manampiavaka azy tokoa ty hetsika anankiray ity satria voalohany indrindra aloha dia tsy misy ny vidibidirana ao anatin'izay kanefa kosany dia misy ny fenambidy izay mety hatrany amin'ny 500 isan-jato izany. Ao ihany koa dia misy ny entana vaovao ary misy ihany koa ny entana efa nampiasaina na ny deuxième main zany izay mifanaraka tsara amin'ny fahefanym-bidiny tsirairay avy zany. Dia natokana fotsiny ihany izy io ho an'ny zazakely sy ny ankizy. Izay zany tena mampiavaka an'ity hetsika izay karakaraina ity. Misy mpandray anjara firy eo moa zany 30 firy eo no hita mandritra izay hetsika izay. 12 eo zany ny mpandray anjara ao anatin'ny hetsika. Ao ny ahitana ny olona izay efa manana botika zany mandray anjara ao anatin'izay. Misy ihany koa ny olon-tsotra izay manana entana afaka dia mivarotra ao anatin'ny izay hetsika izay atao ihany koa. Ary misy koa ireo olona izay manao vente en ligne zany anatin'ny Facebook zany izy no mivarotra fa ho hitantsika izy amin'ny fotoana rapitso io ao amin'ny baby and kids shopping. Eny ary mahakasika kosa ny hoe prima baby izay prima baby club resantsika fohifohy ihany angamba mikasika nyty prima baby club ity. Antsika izay mbola tsy mahafantatra tokoa ny prima baby club zany dia fikambanan'ny ray aman-dreny mananjanaka voateraka ka hatramin'ny 9 taona. Izy io moa zany dia tsy natao hoe club des mamans satria fa natao hoe club des parents satria ao anatin'izay ny dada sy neny mihitsy no manana andraikitra lehibe ao anaty fanabeazana ny ankizy ary ihany koa natao izy hoe voateraka ka hatramin'ny 9 taona satria any mihitsy zany ny bazin'ny fitaizana ny ankizy mba ahafahany ankizy manana avenir tsara. Ao anatin'izay zany dia ny tombontsoa anatin'ny fidirana mpikambana dia hoe afaka manatrika ny fivoriana isa 3 volana zany ny mpikambana. Dia ao anatin'izay moa miara-miasa amin'ireo spesialista momba ny ankizy sy zazakely zany ny prima baby club ahafahan'ireo ray aman-dreny mifanakalo hevitra amin'izy ireo ao anatin'ny fivoriana raha ohatra hoe misy ny olana eo amin'ny fitaizana ny ankizy. Eny ary faranatsika ny resadresaka inona no afatra sy fanentanana ao anatin'ny hoe fanatanterahana ny hetsika izay ho atao rampitsy ao amin'ny bibliothèque nationale izay. Etona dia fifaliana ao anay ny manentana antsika rehetra ray aman-dreny izay te hetsena ho an'ny ankizy sy zazakely fa hitantsika ao amin'ny hetsika izay karakarain'ny prima baby rapitso io ny zavatra rehetra mahakasika izany. Eto ihany koa dia tsy adino ny milaza fa raha ohatra sika ray aman-dreny izay mbola tsy mpikambana ao anatin'ny prima baby club ka maniry hiditra mpikambana dia amin'ny rapitso io misy ny fisoratana anarana dia masaina zany sika mba hiditra ao anatin'ilay izy raha te hiditra moa ianao dia aza adino ny sary tapaka roa ho an'ny dada, sary tapaka roa ho an'ny neny dia sary tapaka iray ho an'ny zaza ary ihany koa
fandraisana anjara zany a ray alina riara isa-taona isaky ny fianakaviana dia manantena antsika rehetra ho avy a fa afinaritra be io rapitso io eny ary dia misaotra indrindra ny fafaha dia mirary soa ary manao veloma veloma tompoko